Tena faly tena faly mahafaly voalohany indrindra dia mifanatitra avy amintsika rehetra reo namana azy tapaka sakaizy mpiara-mitolona nandritran'izay 10-12 taona zay 10-12 taona tokoa zay a niampy anakiroa roa taona no nidirako amin'ny sehatra politika fa 7-7 taona kosa na 7 taona tamin'ny fandrarahana nanisika sy nandrotsaka an'izay atao anatin'ny fokotoa dia hoe mahita loatra ny fahasaranana tamin'izany fotoana izany 10-12 taona lasa zay 7-12 taona lasa zay tamin'izay dia nilaza fa hoe za tiako to moa avery ambanivohitra Amerika Sina ary mitondra ronono tamin'ny bisikileta ary niala tamin'ny tsy misy no tonga tamin'ny manakolazaina tamin'izay fotoana zay ary ohatran'izany koa amin'ny politika amin'izao fotoana zao raha 7-12 taona tsy nahalala zany politika zany fa raha resahana kosa dia niala tamin'ny tsy fahalalana amin'ny politika fa manakolazaina koa amin'izao fotoana zao fa miarahaba antsika koa zay tao anatin'ny nisy ny disadisa aoka ny lasa momba ny lasa minonareo aho fa ny lasa momba ny lasa zay maha-olombelona ny olombelona tsy ho feno 100 akory ka raha nisy nanafitohiny na nisy tsy fitovikevitra raha nisy koa zavatra hita fa tena nahatezitra dia lahatsiny ka ity fankalazantsika fa 10-12 taona ny tiako Madagasikara ity dia tena ankalazaintsika ampirahalaina ampitiavana satria ny fisian'izany firahalaina sy fitiavana zany no ahafahantsika mampitovy ny fomba fijery ampandrosoana an'ity Madagasikara ity ny fanajana ny fihavanana ary ny fahalalahana dia antoko ny fidirantsika amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ahafahana mampandrosaingina an'ity Madagasikara ity ka averiko indray tsisy olona tonga lafatra ka na iza aoka ifamela zay ny teniko maraina marina fa 10-12 taona zany raha raisina ny antoko politika dia mbola ao anatin'ny fa 10-12 taona fa raha firenena kosa no jerevana ny mifandrosiny ohatran'izao Singapour na Chine fa lasa lavitra azontsika tanterahana tsara manao an'izany ny teny anareo ary eto ny teny antsika rehetra ny teny ny mpikambana rehetra aoka tsika hijery ny ankehitriny ny zava-misy amin'izao fotoana zao araka ny voalaza n'ireo mpikambana rehetra teo na sekretera generaly Ngadona na Ngatabera milaza betra aoka tsy lazaiko ny atsimo ny fiteniny dia anjaranareo meritritra zany zavatra tsy nresana zany anontany azy eo fa tena nanampy nampirisika ary tena nanome courage mihitsy izy aza memitra tsy emitra mihitsy zay aza mataro tsy emitra mihitsy zay tsy ngara valy manana zany mihitsy ny emitra never give up tsy zany mihitsy zay fa zao kosa tsy maintsy manaja zany hoe tany tandalana zany tsika tsy maintsy mampiseho io mason'izao tontolo zao isika fa antoko mahalala mahay ary mavita antoko miaramiaina amin'ireny tantsahy sy ny eny ambanivohitra reny ny any amin'ny faritra rehetra malala tsara mifampidinika aminy mitsidika azy antoko manana mpitarika mahay mifandray amin'ireo mpamatsy vola ireo firenena matanjaka
ary mahavita satria ananany antoka mahatoky atsika izy ireo ary anampy atsika izy ireo zay matavatra nareo noho izany a tena mitandrina de mitandrina sy mampiseho modely tsara ho an'ny vahoaka isika hoe zao no tokony atao amin'izany tany tandalana manaja ny demokrasia manaja ny zo maha-olombelona ny olombelona ny asy ny maha-olombelona ny olombelona ary miaro ny fananany fa tsy sanatria amin'ny vava mampitavatra na koa mandao anazy na koa mampahory azy ka dia isika rehetra tonga eto zao ianareo zay manana antoko politika fikambanana olotsotra milaza aminareo izay ato amin'ny antoko tiako Madagasikara fa naja toy ny Andrak'Andriamaso ny lalaam-panoranana zay misy ary manaja ny fitsarana maleo tena metaka ny fitsarana maleo tena ary eto a de misaotra manokana mihitsy fefa manomboka mahatsapy izy ireo ka raha nanao an'izany fitsarana ny fangatahana nataon'ny timiny zany izy tamin'ny 17 volana jiona de rehefa avy indray nefa nivoahevitra ny nga préfet en préfecture de nysotonina de nilaza indray zay zay nge fomba niantso andreo namanay tena mpanajana fa nidina teria nilaza hoe zay oaiza tikatra le kianja anaovantsika an'izany fety zany fomba nianatra no zomba nety kanjo tapitapoka ao azy teo tsy fantatry ny antony tsy anjara atsika am'izao fotoana zao ia ny anakina na ny anaratsy fa le zay ny fomba hitondrany azy zay zany ny azy fa ny atsika manaja zany hoe tany tandalana ka voreto isika tsy hoe ankalaza fotsiny izy any tsy ngeritaona ny antoko tiako Madagasikara fa koa ankalaza ny paikady vaovao zay hitondrantsika anavozatsika eo amin'ny fomba fiasa rehetra tsy misy firenena eto ambonin'ny tany miolonolona na tsy manana maso ivo ka afaka mambandroso ny firenena samy lazan'ireo an'izany aho tsy misy tsy maintsy ezahantsika aloha mifanerasera mifanakalo hevitra misokatra mba tena isy ny ady hevitra lalina mba enona ny feon'ny hafa ka zany paikady vaovao zany mizara efatra voalohany aloha tsy maintsy manaraka ny information de technologie tsika inona zava-misy eran-tany tsika miresaka andrano zao reo ohatra de mivory reo firenena roapolo mpanakarena indrindra any Allemagne mivory izy reo mijery zay tokony hitondrany zao tontolo zao amin'ny globalisation amin'ny toetrandro fivovan'ny toetrandro mafantatra tsara zany tanàna ambory zany ary inona koa ny information tokony enantsika information de technologie io ia ohatra ny inona ny tokony ampiasaitsika reny internet sy reny Facebook ampiasainareo reny tokony anana reny tsy voafeny sakatsakana amin'ny alalan'ny aina manjery mahazatra itsonytsika fa manana fomba hafa tsy maintsy mahafehany zany aloha zany a ny mponina ao aminy faharo zay tokony ananatsika amin'ny paikady vaovao de innovation na initiative inona to innovation fahaizana miainga am'izay teknolojia hita avy anivelany zay no anaovantsika ny ingatsika am'izay initiative fanaraka tsara amin'ny toetrandro misy eto Madagasikara amin'ny mponina misy eto innovation zany tena zavatra lehibe fiteny matetika zany ary raha tonga tany a Montréal tany Canada zay de zay resaka innovation zay daholo nyresana mba ahafahana mampandrosaingana andreo firenena reo commune reo gouvernement locaux zay nisy tany ary ny fahatelo mba ho crédible ny zavatra ataotsika tena azo tsapaitanana fa misy fetraikany hitokisan'ny olona fa tena marina tokoa nafahatsika nampiasa an'le izy zay ny ilaina fahaizana sy fakingana ary ny afana manotanteraka azy crédible tsara ny zavatra ataotsika tsapan'ny olona fa hoe misy action tsapan'ny olona tsisy mihitsy eto Madagasikara olona na anankiray araka ino atoko politika raha tsy misy action misy zavatra atao misy zavatra tsapany fa misy fetraikany aminy zay ny azotsika atao
ary ny fahefatra farany dia ny fananganana fiaraha-miasa amin'ireo ekipa zay le fananganantsika na amin'ireo atoko politika hafa fahaizana miasa miaraka reo efatra ireo tsy azo adiny mihitsy information de technologie, innovation, crédibilité ary ny ekipa reo le olona afaka natanteraka tsara ny asa